mirary soa ny vahoaka malagasy ary député Jerry Randrimolaina izay voafity tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara teo amin'ny distrikany Avaradrano nitondra izay fanazavana izay nitondra fanio-kevitra ihany koa izy moa mahasolombavambahoaka azy amin'ny hoe ao anatin'ny fahefana mpanao lalàna azy asany ihany koa ny fanaraha-maso ny hoe asan'ny gouvernemanta dia atao hoe bien placé tsara ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Resaka an'izany fahoriam-bahoaka izany député Tim aloha no tiana ho tenenina amin'izay fa tsy teny hoe député hafa fa ny député Tim aloha izany no miakatra eto dia mitondra an'izay fitondrana ny fanazavana izay. Tsy misy vaovao amintsika izany fa iainantsika isan'andro isan'andro. Fa eto namana fanira zafy manantany tsy ivona ihany fa somary tsy salamalama loatra ny namana dia tsy maintsy namonjy dokotera io maraindraina io tonga eto izy dia mirary fahasalamana aloha izany ho an'ny namana fanira zafy manantany miaraba ihany koa fa ny zanaka faniry koa afaka BPC ao tsara mihitsy zanaka dada eny ary namana faniry omenanao avy hatrany ny sehatra dia ao aorianan'izay dia oraisitsika indray ny Comtim Anosy Avaratra. Misaotra Rina dia miarabanao ihany koa nitondra an'izay fanokafana ny fandarantsika tamin'ity maraina ity. Miaraba ireo namana teknisiana izay miara-dalana amintsika zany. Mialatsiny satria anatin'izay tsy fahasalamana izay dia tsy maintsy maka fepetra ihany Rina zany. Miarabantsika mpanaraka mpiaino ary mpiondana ity fandarina miara-manonja ity amin'ity alatsinainy fa 27 ny volana Jolay 2024 ity ny tena koa izay tafara-dalana indray zany tsika. Ny ataontsika hoe fanombohana angamba ny ety am-piandohana dia miaraba sady mirary soa ho an'ireo afa-panadinana BPC moa zany dia ara-baina fa ho an'ireo zanatsika zandritsika hiatrika ny baccalauréat amin'ny fampianarana ankapobeny dia mirary soa azy ireo tsika mba havita somatsara. Miara-dalana amin'ity androany ihany ity koa ny bacca teknika ho an'ny fiodinana voalohany fa mbola misy ny fiodinana faharoa. Izy ireo dia hanovantsika n'izay hoe fankahirezana izay indrindra ho an'ireo ray aman-dreny izay hampiana-janaka zany ary mampiana-janaka miatrika fanadinana mivezivezy mikarakara izay mahasoa ary dia tonga ity ny andro lehibe zany ho an'izay baccalauréat zany. Ny taranja filôzofia no nanombohana ary dia manetsy manerana Madagasikara no miatrika izay fanadinana izay. Zay ny amin'iny fa ny hitondrantsika ny resaka angamba aloha dia ny lafiny ara-tsosialy satria isan'andro isan'andro rehefa matory isika mikipo maso ny fo maraina iny dia tsy maintsy mahita an'ilay karazam-baovao samihafa avy any anivo ny fitondram-panjakana. Fa irina moa mbola heverina eo rehefa avy eo hiaraka amin'ny Comtim avy any Anosy Avaratra fa mialohan'izay dia iresaka lafin-javatra maro isika ity resaka sarandala ny taxi be ity sy ireo fanambarana nataon'ny mpitarika ny ataontsika hoe zon'ny mpanjifa hono ataontsika amin'izay ilay izy dia niezaka ny tena grand complet mihitsy izy dimy mirahalahy tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny faran'ny herinandro teo mikasika an'ilay sarandalina 700 ariary. Resahantsika eo ihany koa satria adevitra be nivoaka teny amin'ny haino aman-jery tamin'ny tambadrotra sosialy ny vaovao mahakasika indrindra ireo solombavam-bahoaka izay mpiatrika eo anivon'ny RD izay manana resaka momba azy ireo amin'izao fotoana izao. Dia ao moa zany mazava ho azy solombavam-bahoaka voatonona mikasika ny raharaha ny vadiny, ao ny solombavam-bahoaka voatonona mikasika ny raharaha fitantanana ny volan'ireo eny anivon'ny distrika sy ny commune zany, ao ny solombavam-bahoaka izay voatontonona mahakasika na olona izay karohina tamin'ny faran'ny herinandro teo ary karohina tamin'ny famoahana vidéo mamoa fady zany. 3 mirahavavy ireo voatontonona ireo dia ezahantsika ny hitondrana ny fanadihadiana mahakasika izay. Ny resaka tsara hitondrana fanamarihana ihany koa izay angatahana amin'ilay fitondram-panjakana mahakasika ny lahatsoratra mivoanga-gazety ny amin'ny hoe tsy eto atoerana ny tale jeneraly ny Knapsa izay voafonja mikasika indrindra ny raharaha
zay nanenjehana azy fanodikotonam-bola teo anivon'izany orinasa lehibe knapsa zany fatatsika moa ny knapsa fa dia mizaka n'izay hoe statut maepika zay adevitra be satria misy vola amina miliara zay voalaza voatondro fa voahodina atao an'izany knapsa izany ka nisy ny nanenjehany teo anivon'ny bianco sy mipaka knapsa miaraka amin'ireo aflaky efi-pitondrana zany na ny conseil d'administration sy ampiasa vitsivitsy ny mivoaka tamin'ny gazety tamin'ny faran'ny herinandro teo de hoe lasa efa niala taty ny Madagasikara zany tompona andraikitry ny knapsa zany de zay zany no angatantsika ny fanazavana hitondrantsika fanadihadiana rehefa aveo zany rehetrarehetra izany amboniny hoe vaovao zay naoraka ihany koa tamin'ny faran'ny herinandro iny ny déplacement natao filoham-pirenena itsika moa zany tsy resaka zavatra hafa akoatrin'le hoe zavatra zay resahan'ny filoham-pirenena momba ity resaka jirama ty fahoresahana miaraka amin'ny député Alain Ratsimazava koa zany ny tontolo ny solika lafin-javatra maro ny horesahana manodidina zany satria mahafoaka zavatra maro izy ty ny resaka taxi be resahantsika satria zay no anomboana azy ny fampiomanana nataony eo anivon'ny FMA na hoe fitaterana amin'rindra n'Antananarivo zany de ireo FMA reo zany akoatrin'le UCTI fahafantarantsika azy dia nanao valandresaka ihany zareo napahafantatra ny aminy hoe manomboka tamin'ny sabotsy fa 9 volana jolay teo dia niakatra ho 700 ariary ny fomba nazavan'izy ireo an'izay moa de hoe ahitsy ny sarandalana ka 700 ariary zany sarandalana zany ho an'ny 163 194 192 mivoakasika izay fa misy rehefa naheno an'izay reo taxi be sasany de nisy nanaraka an'izay ary teo anivon'ny CTI de misy milaza ihany koa fa hiditra amin'izay ny tsara mariana aloha zany de hoe taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika tamin'ny faran'ny herinandro teo satria ohatran'izao mihitsiny tamin'ny ray ora maraina no niakatra zay vidy solika zay andro alatsinainy zany hoe lahady vo alatsinainy tamin'ny herin'ny androany dia nanaraka an'izay ny fanapahan-kevitra ndraisiny teo anivon'ny mpitatitra ka ny filoham-pirenena mihitsy nandray tanana teny amin'ny lapam-panjakana namory ireo mpisehatra eo anivon'ny sehatry ny fitaterana zany ka nahafahana ny tazona amin'ilay hoe sarandalana ho 900 ariary raha ny voalaza fa dinika izy ireo tamin'izany ny zavatra efa fantatra ary nitondrantsika fanadihadiana de hoe tsy hampiombona mpitatitra izay fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana niaraka ny reto lazaina fa birao eo anivon'ny UCTI na ny UCTS reto zany UCTI moa zany de hoe amina coopérative mivondrona fitaterana tanan-dehibe de ny UCTS kosa de ireo coopérative mivondrona zay mahazona tanan-dehibe sy ireo faritra ambanivohitra manodidina ny tanan-dehibe zany na zone suburbaine zany ka ireo anton-javatra ireo no efa niomanantsika ny amin'ny hoe ahoana ny réaction satria hampiadiny mpitatitra izany teny am-piantoany de fantatsika tsara fa nitaky ny fiakaran'ny sarandalana ho 700 ariary heritaona lasa zay ny mpitatitra teo anivon'ny CTI satria milaza ho maty antoka tamin'ny sarandalana 500 ariary rehefa nandeha ny adevitra tateoriana fa hiakatra ny vidy solika dia nanambana izy ireo fa ho 10 ariary zany fiakarany sara-pitaterina izany io moa zany tifiboriny io raha tsy mahavolanitra de mahavoatendrombohatra ka tao anatin'izay adevitra rehetrarehetra zay rehefa nisy feona tamin'ny tompona andraiky mpanjakana zay filoham-pirenena mivatana mihitsy nandray azy ireo de hoe ny fanarahana zany le 100 fa tsy dila ny ray andro roa andro taorianany io de fa betsaka fimenomenona ary fantatsika tsara fa tsy nanaiky izay sarandalina 100 ariary zay ny teo anivon'ny coopérative zay mianao ny zotra na mitrandraka ny zotra eny Andorany fotsy zany de nanao an'izay randra-tarian'ny adevitra izany ka nisy ny nametraka avy hatrany amin'ny hoe hampiomana zay ho an'ny mpandeha fa tsy mety 100 ariary io satria tsy malemy sara ny vidiny ary hiditra faty antoka ny sehatra ny fitaterana eto Madagasikara de nanao valandresaka amin'ny mpanao gazety izy ireo 700 zany ho an'ny FMA aloha fa misy ampahany tamin'ny CTI ny efa niteny ary efa nalefa tamintsika teto tamin'ny talata teo ny amin'ny hoe tsy eken'izy ireo 100 ariary io fa ny ekeny reto soi-disant bureau ao anatin'ny CTI reto le izy niteraka olana zay zany mpamsabotsy teo de fantatra fa nanao valandresaka amin'ny mpanao gazety reto hambara fa hoe mpiarony zon'ny mpanjify reto tsy maintsy mijustifie an'le fiaonan'izy ireo zay niarahany tamin'ny filoham-pirenena zay hoe nambara fa hiakatra ny vidin'ny solika tsy maintsy jerevana ny mesura par rapport an'izay de namatrapatratra reto
fitondroana ho miaro ny zony mpanjify reto dia avava mihitsy amin'ity resaka fitaterana na frein taxi be ty tao no miteny hoe betsaka ny teanao an'io asy io fa tsy anareo rery mahavita an'io tao no nilaza ny aminy hoe tamin'ny misy fanjakana eto de miantso ny fanjakana ndray andraikitra tao no ny teny an'le hoe efa mifanarahany io ka azabojaliana voaka sy ny sisa zany mifantaniana apetraka fotsiny de hoe rehefa inona no mametraka an'le solidarité an'le dimy rahalahy zay ao anatin'lay voatondro fa zony mpanjifa satria tsy voasamba nisy fiakaran-javatra teto Madagasikara raha ohatra tamin'ity fitondrana am'izao fotoana ity fa maninona ato anatin'lay resaka taxi be 100 ariary zay nangatahany fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena ny hoe 100 ariary no sarandalany taxi be no ny teny efa niainana teto ny fidanga ny vidim-piainana fa nangina tsy nahita teny reo eo anivony mpiarony zony mpanjifa ireo ary efa niainana teto zany fiakarany fakturany jirama tsy tanono zany fa nangina reo mpiarony zony mpanjifa ireo ary ny sasany tamin'izy ireo ary moa de mpikambana ao anatin'ny filakevy mpitondrany jirama efa niainana teto zany fiakarany etra eo anivony commune Antananarivo renivohitra zany fa tsy nahita teny reto mpiarony zony mpanjifa reto ary efa niainana teto avoangana ny fahampitehany tsenany lavanilina satria tsy araka ilay vidiny eritreretana azy ambany vidiny lavanilina fa saingy tsy niteny izy ireo areto nyfantanina petraka de ny hoe misehatra amin'ny fiarovana zony mpanjifa eto Antananarivo renivohitra sy manodidina ve ireto fikambanany reto samba miteny ny zava-misy hivelana Antananarivo any amin'ny distrika rehetrarehetra any betsaka ny ny olona anara-piainana sy ny fiakaran'ireo vidin-javatra maro any amin'ny faritra rehetrarehetra any fa tsy mahita ianao na tsy maheno ianao amin'ny fanehoan-kevitra ataon'ireto mpiarony zony mpanjifa reto tamin'ny fanerinerinandro dia avy masika mihitsiny nametraka an'izay hoe 100 no many anaty paosy de aza manome vola ary aza mety miala miincité an'ilay mpandeha ary natiana na sy tia zany adevitra zany de hiteraka fifandomana eo an'le mpitatitra sy lay mpandeha raha ny tokony izy de hoe hamiraka vahaolana ho an'ny mpitatitra ny tokony ataon'le mpanjifa ary mba miapeze an'le situation makaty amin'ny vahoaka ny amin'ny hoe tohizana ny adevitra raha ohatra ka adevitra mila tohizana fa tsy avy masika ny amin'ny tsy elana ao anatin'ny taxi be ary tsy andora tsy 100 ariary satria ny zony mpanjifa reto volazaina fa mpikambana ao anatin'ny zony mpanjifa reto nge tsy anana fiara hitaterana an'ireo vahoaka ireo raha ohatra koa ka isy ny fitokonana avany amin'reto coopérative reto ary raha toa ka samy ziriziry any heviny na ny coopérative zay mampiakatra amin'ny freo 700 ariary na reto mpandeha reto ka raha fampiziriziry any heviny raha sanatr'izany misy fifandomana amin'ny endriny hafa de tsy hafa bela ao anatin'izany na tiana na sy tiana ao anatin'ny adevitra tsotra fotsiny reo zay verina fa mampirisika an'le mpandeha zay tsy anaiky mifandamina an'lay mpitatra tsika tsy miteny hoe mety io 700 ariary io fa tsika koa tsy miteny hoe azo ekena ny 100 ariary fa zavatra tiatsika risana de ty rehefa nyraisin'ny filoham-pirenena tena ampiandohana namahany olona an'le fitaterana ka tsy nametrahany fizibla tsony eo anoloany fa izy avy hatrany no nidy satriatra tamin'ny alatsinainy teo nitondra fandaminana niaraka an'reto UCTS ny UCTS sy ny karazany reto de verina fa tokony izy nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety raha ohatra ka isy fampiakarana ho sarandalana 700 ariary fa taiza amin'ny filoham-pirenena no tsy niteny ary nanana fomba hahafahana miteny izy rehefa nizara karahatany mandoto na hahafahany resaka momba an'izay satria efa nafantatra meloha izy fa hampiakatra sarandalana 700 ariary reo eo anivon'ny FM sy reo coopérative ampitaterina hafa donc azo ny valiana tany mandoto zany hoe inona ny position satria nisy filoham-pirenena misy ny nidy satrehatra nandamina ny tiraraha ty eo aloha zany de efa hoe bafo etateraka mihitsiny lay asin'le mahafilohan'ny republika satria tsy crédible eo anatrehan'le mpitatitra ary ny mpitatitra eo anivon'ny CTI koa tsy crédible eo anivony reto fikambana mpitaterana professionnel reto matianina manao ny asa isanandro de naninony reto lazaina fa mpiarony zony mpanjifa reto no natosika hanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety zay hatry misy endrika ihany amin'ny akabeany teny masika mivantravatra amin'le tontolo ny fitaterana io maraina io tsika rina rabe mananjara
mandeha tsara mandoa 700 ny vahoaka amin'ny akapobeny. Tsika ho aty tsy miteny hoe mety na tsy mety io, fa leo amin'le endriky le fomba fanaovana communication zay efa miezaka mametraka n'le hoe lafiny fanenjanana eo amin'le vahoaka sy ilay mpitatitra no manahirana. Tsy io ihany anie ny zavatra marary ny mpanjifa fa maninona ny tsy miteny, miakatra amin'ny mofo-dopaina tsy miteny le mpiariny zony mpanjifa. Miakatra ny atody efa 700 izy zao tsy miteny le mpiariny zony mpanjifa. Miakatra ny vary tsy miteny le mpiariny zony mpanjifa. Miakatra ny menaka tsy miteny, tsy mitabataba le mpiariny zony mpanjifa mivatravatra. Ny PMA ny hitantsika miazakazaka amin'ny alalan'ny lalaina sy ivola Razafin-Dralambo mandeha mitety tsena. Milaza fa tsy ara-dalàna zao fiakaran'ny vidin'entana zao ary manao valan-dresaka matetetika ho an'ny mpanao gazety. Fa ho an'ny reto indrindrandrindra ny resaka jirama ny sasamota ao anatin'ny tao dia nangina tsy nivolana. Fa rehefa hoe amono afo amin'le fiakaran'ilay saran-dalany taxi be dia misy solidarité na zony mpanjifa tsy hitanao zany mihitsiny. Tsy henonao tao anatin'ny taona vitsivitsy fa mampiara-peo tampoka satria misy intérêt arovanao miaraka an'le fitondram-panjakana amin'ny alalan'le hetsika sy explosion raha ohatra ka miakatra ilay saran-dalana. Mety mafy io mavesatra ho an'ny vahoaka fa au départ ny fandraisana andraikitry ny fanjakana anjaran'ny fanjakana zany. Fa tsy hoe rehefa saina mamono afo ijustifiena an'le netsona teny amin'ny palais le nanao petit-déj dia ndao fa ampitenenina reto mpiariny zony mpanjifa reto. Anjara ny filohan'ny repoblika mandamin'izany. Tsy nampiasa prime ministre izy, tsy nampiasa ministre ny fitaterana izy, tsy nampiasa an'ireo staffny eo niveau ministère ny fitaterana izy nefa nandray an-tanana azy alao anjara mamahany zany. Fa eto dia resantsika ny crédibilité an'le fanjakana sy le filohan'ny repoblika mihitsiny tsy tafapetraka tsony amin'izao. Tsy mbola mierina ny herinandro rina le 100 ariary napetraka ny fanjakana efa 700 ariary izy amin'izao fotoana izao. Zay zany le tiantsika resahana hoe lasa endrika fitaovana politika le fiarovana ny zony mpanjifa ka amin'ny fotoana tiany tenenina hiarovana an'le intérêt an'le fanjakana dia mijoro le olona fa amin'ny intérêt tokony hiarovana amin'ny tombontsoa an'le mpanjifa jirama, solika, vidim-piainana, lafin-javatra maro eny hatramin'ny lavanilona resantsika ady hevitra be maninona tsy miprononcer tsy ahita teny mihitsy reto mpiariny zony mpanjifa reto satria mpanjifa olona mitaraina koa nge ny any amin'ny faritra avaratra ny any amin'ny faritra analinjorofo ny aty amin'ny faritra Tsimbatsinana manana problema ny lavania amin'izao fotoana izao zany rehetrarehetra zany hapetratsika tsara ny adevitra mba tsy ho fitaovana politika, mba tsy ho fitaovana entina andranitana amin'ny vahoaka manoloana n'ireo mpisehatra maty any ao anatin'ny tontolo asany ny fikambanana tahaka izao. Fa tena hitoetra tsara ao anatin'izay hoe ady ho an'ny mpanjifa amin'ny akapobean'izay Rina Arabe Mananjara. Eny ary zany no zava-misy eto amin'ny firenentsika eto Madagasikara manoloana an'ity hoe fikitiana ny viditsolika ity. Ny kitihana izy dia nabekarina dia io zany zao fa lasa tsy toteny ilay fanjakana inona profond zany samy manao zay ataony daholo zany zao dia ilay avoaka malagasy mahantra no mizaka ny vokany. Misy document any asa raha mba efa nahita an'izany ny mpitatana ny firenena eto amintsika nosoratana manam-pahaizana momba ny toe-karena maromaro tsy ray tsy roa fa tsy latsaky ny 5 enina no nanoratra an'izany vazaha aloha le saingy zao ny ao amin'ny fananana fahaizana amin'ny resaka toe-karena dia mazava satria ny manam-pahaizana dia nandalina izy dia ny lohateny io moa zany manao hoe les effets d'un prix du pétrole élevé et volatile. Zay tany sainy eo daholy kasa raha mbona maken'ireny ve ny lohany napekarana ny viditsolika io sa ahoana ny dikan'izany moa dia hoe ny fiatraikany viditsolika izay miakatra sy mitangana volatile mitangana any ambony any ka iny moa tsezateza tsy aritra ihany fa ny eto amintsika mantsy miseho mahay nefa tsy arakaraka izany akory ny vokatra izay hita ambesony maro. Eny ary efa eto amin'ny plateau ny au niveau ny Comtim avy ny Anosy Avaratra misy ny zavatra
ho azavaina tsara ho fantatra ny Besinimaro amin'ny alalana Andriamatoa Raparivo Raobelona. Miarabanao Andriamatoa Raparivo Raobelona, tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Miarabanao Rina, dia miaraba ny mpijery sy ny mpiaino radio sy ny télé rehetra manerana ny nosy. Eny ary, hiditra avy rantsika amin'ny votoatiny Comteam Nosy Avaratra. Manahoana ny fihetsiketsehany Comteam Nosy Avaratra ao amin'izao fotoana izao, satria raha ny fantatra dia hoe misy zavatra karakarainareo ao anatin'izay hoe fiarahamoniny tiako Madagasikara eny Nosy Avaratra izay. Marina mihitsy zay Rina, manana fotoana zay amin'ny zoma zao, eo amin'ny eo faravoatra avaratra, eo ampitan'ny EPP, misy toerana zay eo zany efa mananay fionanay indray miaraka amin'ny mpitarika rehetra ny Comteam sy ny Distim sy vahiny tonga eo. Amerenana indray zany ny fivondrona ny tiako Madagasikara amin'ny faritra misy anay iny. Iatsonay ny mpikambana rehetra na fahiny zay mbola mahatsapa-tena fa voadonana zao fiainana zao, sy mahatsapa-tena fa mbola hiaraka amin'ny président Marc Ravalomanana. Fionana io anomanana indray amerenana zany afa ao anatin'ny redénomisation sy anomanana ny faharoapolo taonan'ny tiako Madagasikara zay efa eo ampanaovana izany moa zany ny mpikambana rehetra dia anasanan'ireo olona rehetra ireo zay mpikambana mahatsiaro tena fa tia ary tsy maninona ihany koa zay tsy mahatsiaro, zay tsy tia maratra amin'izay fa mahatsapa fa resy lahatra amin'izao fiainana niova zao. Dia hoe ny team en solution. Asaina. Efa niova zany ny fiteny team en solution zao. Team en solution zany zao, zay le fiteny zany zao ka ao anatin'ny hoe commune Nosy Avaratra, Comteam Nosy Avaratra, firy moa ny fokotany ao anatin'ny commune Nosy Avaratra ary manahoana ny isa-pokotany rehetrarehetra any amin'ity hetsika ity. Ny fokotany angamba zay anisan'ny vitsy indrindra tsy fantatra aloha zay mbola vitsy noho zay fa 10 ny fokotany ao isa hafa lazaina Ambotron'ny Manga, Faravoatra Avaratra ary Nosy Avaratra. Raha marina aloha mbola tsy nahatafatsangana ny Fokotim zay. Satria le commune Nosy Avaratra koa vao aingana vao nisy an'io ataony tambatra tamin'ny Sabonamo. Faharoa mandat zao ty. Faharoa mandat sabotsina mena izy teo. Commune vaovao izy. Vaovao izy. Dia ireo fokotany ireo zany no ezahana vita amin'ny fotoana io ny fananganana an'izay Fokotim zay. Ao anatin'izay zany misy ny femme, ny vehivavy team sy ny tanora. Fa ny Comteam moa efa vita efa tamin'ny efa natao tamin'ny fotoana ny karako teto nanao ny karakaran'izay. Manahoana le tena hoe le foto-kevitra ijoroany ny tiako Madagasikara amin'ny fahazahoan'ny olona zany tsirairay amin'ny izay le hoe ijoroany ny tiako Madagasikara izay ao anatin'izao hoe faharoapolo taona zao. Betsaka aloha miteny fa hoe alao miverina any. Na namanay, namana zay moa ny anay moa nisy olona niteny mihitsy teo hoe raha mbola dia demokrasia ngamba ao Nosy Avaratra ny isan'ny matanjaka satria ny adversaire mpifaninana ara-politika taminay zany mifandray aminay, tsy dia nisy hoe elanelana be zay ny akabeazany, dia nisy olona mifandray aminay amin'ireny dia miteny hoe aleo zay hiaraka aminareo, ohatran'ny tsy mety aminay ty zavatra mitranga eto ty. Moa le fiainana koa eny efa araka tenen'ny député sy hitantsika maso miakatra daholo ny rehetrarehetra, tsy betsaka zavatra tsy mandeha amin'ny laona, manana olana zay eny. Maromaro ny olana anay eny fa ny fiverenana angamba no zava-dehibe zao. Ya, ka inona no andrasanareo ao anatin'ilay satria 20 taona aloha zany zao ny tiako Madagasikara miatrika ny manaraka indray le tena fibanjinana ny hoavy raha hoan'ny Comteam Nosy Avaratra manoloana an'izay hoe organisation izay karakarainareo zay. Ny zavatra atao anatin'io zany aloha ankoatran'ny fanomanana le faharoapolo taona. Zay indrindra. Faharoapolo taona ny Fokotim dia misy ny dinidinika samihafa sy ny fananganana araka ny teneniko teo le Fokotim raha feno ny fepetra.
satria somary sarotiny ihany zany ny mpitarika am'le hoe fipetra ahafahana manangana ny fokotima sy le mpikambana zany satria manjary mipetraka le parachutage rehefa aveo raha vao tsy feno zay ary zay no mahatonga anay manetan'eto zany hoe alao mba aheno daholo zay afaka maheno fa tsy le mandondony isa-tokantrano de hoe namako ihany no lazaiko aveo zay olo-patatra ihany lazaiko fa de natao mihitsy ty hoe député mihitsy no tena taminay miakarina aty miantso ny olona ahafahana manao ny zavatra io satria io ny zavatra lehibe ahafahantsika miaraka fa raha ampivory foana leo ny olona fivoriana iny moa ataony fivoriana fa eo amin'ilay hoe tena fanehoana fanehoana hita maso ny asa iny no tena zava-dehibe zany ao anatin'izay ny ararotikento ihany ny fahatongavanao Andriamatoa Raparivo Raobel commune ny Nosia-Avaratra betsaka ny tanora tsy maintsy mbola mafisitsika moa zany rehefa aveo ny resaka hetsika ataony ny tiako Madagasikara no Nosia-Avaratra fa be dia be ny olana tanora ao Nosia-Avaratra ao dia maro no miteny amin'ny tanora hoe tena team solution inona le olana ao aminareo tambatra ny olana ao zany aloha ny resaka ho an'ny tanora mihitsy tsy manana fialam-boly ny olon'ny tanora amin'ny amin'ny commune misy anay iny ary raha jerena zany ny resaka fialam-boly amin'ny resaka sport resaka fanatanjahantena ngamba raha tsy diso terrain foty no azo lazaina fa misy any aminay fa raha basket volley zany ny akoatran'izay zany tsy de hitako loatra hoe misy azo ampiasaina misy manana fa tsy azo hidirana de na andoavam-bola ny akoatran'izay ny any fampianarana sy ny fanabeazana zany tsy afaka ntsony le ray aman-dreny fa sahirana ny motivizana daholo io zao efa zay le resaka reo sy député teo hoe sahirana amin'izay koa ny anina rehetra ny olona rehetra tsy afaka tsy manana enti-manana ntsony moa ny fanjakana tsy manana fanampiana de lasa mirenireny zany le olona lasa mironany amin'ny zava-mahadomelona zany ny zava-misy eny ary andravonantsika azy ary eto ampamaranana amin'izao fandalovana Andriamatoa Raparivo Raobel zay anisany eo anivon'ny Comteam eny Nosia-Avaratra izao inona no tianao mafisana raha manoloana an'izay hetsika izay akoatra ny idirako amin'le hetsika teo ohatrany tevirana kely amin'le olana isan-karazany kely teo satria ny tanora ihany ny voalaza teo inona ny olana ny tanora tsy tanora koa miatrika olana manana olana daholy olana zao eny aminay raha teo aloha teo ny rano ohatra rano zao misy rano ny aminay rehefa tonga tondraka ny rano de tondraka zay rehefa tsisy ny rano de tsisy zay misy efa misy reny bonbonne nataon'ny fanjakana ngamba nanaon'izy ireny raha tsy diso fa hatramin'izao tsy miasa ohatrany efa herintaona mahery nahitako anazy fa mbola tsisy mandeha amin'ny laoniny de lasa misy olana zany hatrany amin'ny fambolena ny fiompiana ny fiainan'ny olona andavanandro moa zany ny rano eny aminay zara raha mandeha ny avy amin'ny jirama ny jiro raha ataoko hoe faritra lazaina zany zao ny hitako milatsaka hatrany amin'ny 100 volt ny tension amin'ny andro ohatr' zao de simba moa zany ny zavatra sy ny tsisy afaka manao ninina akoatra ny délestage tapaka ny beny aminay ny masinkazo betsaka de taninandro ny mpiasa rehefa tapaka ny jiro ny filaminana moa zany de efa iraisany rehetrarehetra iny nefa voaingana teny aminay nisy hoe nahazo poste avancé ngamba raha tsy diso izay fa nandalo teny amaly tsisy mpitandro filaminana ao anatin'le poste avancé tsy misokatra ny birao ao anatin'izany koa ny fitaterana zay efa nyresahan'ny député teo hoe miakatra amin'ny frais eo asabotsina mena raha ohatra ka ho any lazaina ianao mandoa frais miala ty-Antananarivo de eo asabotsina mena aloha ianao mijanona de mandondray ianao makany totohatra moa filazanao azy teo totohatra zay le filazany de alohan'ny olona mandray bus avy hatrany direct makany Ambomanga iny sady aingana no frais indray mandeha na mitovitovy ara le frais de alao manao an'izay frais totohatra na mpiarin-dralazo
de zay no anina de ny fampianarana moa zany efa raha tsika mahity hoe tsy ampy ny fanomezana avany amin'ny fanjakana fanampiana avany amin'ny fanjakana mpampianatra lasa manao raha hafa koatra fampianarana ny ankizy tsy zarizary ny fampianarana ny fanjakana zay ngambany amin'iny de miverina amin'le resaka tena fiatsoana am'le fiaonan'io amin'ny zoma roa amby roapolo de mbola misy kely koa fanetanako kely anankiray rehefa aveo amin'ny 22 jolay zao roa amby roapolo jolay zao eo apita amin'ny faravohatra varatra EPP faravohatra varatra misy toerana zay ao efa nomaninay de mba aotsika miona tsy hoe tsara le toerana fa kalamanjana fa ezahana zay mba mampisy ambiance zany zay ngamba nilazana azy de farany amaranako azy manetana ihany koa fa misy formation misy fampianarana fampiofanana kely zay ho ataon'ny distim amin'ny 30 jolay farany volana any akona ho an'ny atoko indrindra mipitarika ny atoko tim ny femme tim sy ny jeune tim moa zany ny tena lehibe akoatranay comme tim zany misy formation ampanaovindry zareo amin'ny distim any an-tanana ihany koa zay vonona sy mba te hanana fahalalana momba ny resaka politika mba ho tonga am'izay fotoana zay de mana tena fahatongavantsika rehetra amin'ny zoma zao maraina amin'ny 7 ora eo apitan'ny EPP faravohatra varatra eny ary soratsika Andriamatora Parivo Robel zay anivon'ny Comtim Nosy Varatra nitondra an'izay fanazavana izay tsara ny ampahafantarana ny toezavatra tahaka an'izany satria izany koa ao anatin'ilay antsoina hoe communication io moa tenentsika foana ny communication na izy mamono na izy mamelona ka itony zany zao dia communication mamelona itony ataony Comtim Anosy Avaratra itony dia iverina fa mba samy tafita any amin'ny tsirairay izay fanetanana nataony Comtim eny Anosy Avaratra izay verimberina foana le hoe manoloana ny le fahasairana na manoloana ny onjam-piainana amin'izao fotoana izao dia inona ny solution tiako Madagasikara ny solution président Marc Ravalomanana ny solution amin'izao fotoana zao ny re olona ka miantso vonjeo le malagasy miantso vonjeo maty zay tena tsy hitantsony zay iainana dia mety efaiza moa zany zay vonjy zay efa ela ny vahoaka malagasy ny antsoantso hoe tena enjana ane ty raha ty tena mandihy fotoatsarotra ane ny malagasy amin'izao fotoana zao miantso vonjy tsy mahavelo tena itsony ilay malagasy nefa tsy tokony ho zay no fipetrany dia anjaratsika no mieritreritra eny ary namana fanira zafy manatany io ianao io andray ny député Alain Ratsimbazafy Ndawary ity zavatra nitranga tany Côte d'Ivoire aty rina tamin'ny lakamisy teo fa 14 volana Jolay de manaprofo sy manamarika fa maivana de maivana io fahefahana io na inona everin'le mpitondra fanjakana fa fahefana eo an-tanana de maivana io fahefahana io rehefa tonga amin'ny fotoana ny aminy hoe tsy sevitra tsony fa tsy maintsy miditra amin'ny fifampiresahana sy fandaminana mba ahafahana mamoaka n'le firenena ao anatin'ilay olana zany sy le crise politika zany sady arotsaka le sary tahiry azafady indrindra satria le sary tany Côte d'Ivoire zany itondrantsika fanazavany ty zavatra ty alohan'ny idirany député Alain Ratsimbazafy amintsika zany ny anton'izany de hoe everitsika fa tsara no mba ahitany le mpitondra mafilo le mpitondra am'izao fotoana zao le mpitondra mieritreritra azy ho mafy be le mpitondra eto Madagasikara mieritreritra azy fa tena anisany tena tsy refesy mandidy ary tena manana an'le fahefana rehetra eo an-tanany ka tsy afaka tsony eritreritra sy hitsinjo an'le rapitso sy raha afaka pitson'le vahoaka malagasy le fiainan'le firenena amin'ny ankapobeny de betsaka ny fomba fiseho anatin'ilay hoe manjakajaka mevitra azy tsy ho refesy mandidy mevitra azy fa tena manana fahefana tena mevitra azy fa tena hoe tsy tsy aly eo amin'ny fitondrana mihitsiny zany fa de eternela de eo amin'ny fitondrana manjakizay zay le sary asehoan'le mpitondra fanjakana de ohatran'izay nanomboka tamin'ny taona 14 ny zavatra nitranga ke tany Côte d'Ivoire
Fantatsika tsara fa crise post-électorale ny zava-misy tany Côte d'Ivoire teo amin'ny Laurent Gbagbo sy Ado. Alassane Dominique Ouattara, le Ado zany fanafoezana azy moa zany le hoe Ado iny zany. Fa napiny ny Frantsay Alassane Ouattara rehefa napakarina teo amin'ny fitondrana teo amin'ilay hoe crise post-électorale tany Côte d'Ivoire de mazava ho azy resy Gbagbo ary tongatra any amin'ny résidence tany amin'ny toerana zay mipetrahany niaraka tany Simon Gbagbo vadiny sy ireo zanany no voatafoka ny Frantsay ary dia nisamboriny izy zany. Nanomboka teo 14 2 zany raharahany dia nentina no tsaraina teo amin'ny tribunaly iraisam-pirenena i Gbagbo. De niaraka ny Gbagbo tam'izay i Charles Blé Goudé. Io Charles Blé Goudé io de ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora tany Côte d'Ivoire. De Charles Blé Goudé zany lay nitarika le mouvement des jeunes patriotes tao a Côte d'Ivoire. Zany hoe anisan'ny tena ministre tanora main droite ny Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo zany le manao lobaka fotsifotsy ary akavanana. De eo ampovoany le filoha ankehitriny any Côte d'Ivoire i Alassane Ouattara. De le ary amin'ny sisiny ery ary Konan Bédié. Io zany filoha teo aloha. Zany hoe reto filoha avy sy havanana ato amin'ny akilany sy andaniny any Alassane Ouattara reto zany filoha teo alohany Ouattara. Henri Konan Bédié zany sy Laurent Gbagbo. Fa mafy be le fifandomana tamin'izany fotoanan'izany ary be da be ny zavatra simba ary betsaka no gadra politika tamin'izany 2014 zany. De rehefa betsaka ny gadra politika tamin'izany 2014 zany dia nentina antsaraina teo amin'ny sehatry iraisam-pirenena fitsarany iraisam-pirenena dia nofonjaina tany i Gbagbo niaraka tamin'ny Charles Blé Goudé. De niaraka tamina olona vitsivitsy zany. Fa procès maromaro mihitsy no natao nanaovana fitsarana any Gbagbo zany sy ireo mpiaradia taminy. Ary tsy afaka nody tany Côte d'Ivoire zareo. Fa fantatsika tsara tamin'ny heritaona zany no niva am'izay. Mbola betsaka moa le sous contrôle judiciaire, betsaka an'le hoe nisy caution na aloha sy ny sisa ohatrohatran'izany ho any Gbagbo. Fa tena afaka am'izay zany Laurent Gbagbo. Fa tamin'ny heritaona koa Alassane Ouattara de nanana problème tamina resaka fifidianana satria tokony mandat roa ihany ny voalaza ny lalam-pandrenana dia mibriguer 3e mandat izy de nkitiany Ouattara ny lalam-pandrenana. Mbola naka an'le tsirony le fahefana Ouattara. De nisy fifandomana samihafa tamin'ny Côte d'Ivoire fa io izy mbola tafapetraka ihany nkitiany lalam-pandrenana de lasa tafapetraka zany ao anatina mandat farafarana azafady mandat fahatelo zany i Alassane Ouattara am'izao fotoana zao. Fa efa miseho daholo le fomba fitantanana sy le olana ny Côte d'Ivoire ankehitriny. I Gbagbo nefa afaka teny amin'ny sehatry iraisam-pirenena 10 taona taty aoriana rehefa nigadra izy. De rehefa afaka moa zany Gbagbo de tany amin'le maîtresse izy mipetraka le tamin'ny Belgique. Satria tao anatin'izany fotoana rehetra zany nisaraka koa izy Simon Gbagbo zany. Tantara daholo zany resako amintsika zany azotsika tsara amin'le fiainana ara-politika zany. Rehefa seho zany zavatra rehetrarehetra zany tany Belgique izy nanomana fodiny tao a Côte d'Ivoire i Gbagbo de niraisina tena héros mihitsy i Laurent Gbagbo tonga tao Côte d'Ivoire. Saika mbola ino moa zany nitazotazominy hoe tsy atao mahoraka ny fandraisana azy saika isiny fanakatsakanana avy any anivon'ny fanjakany Ouattara fa tsy nasakany zany voaraisy matsara izy. Ny FPI moa zany antokony efa lasa ny Simon nanao antoko afy izy am'izao fotoana zao. Tiantsika resana am'izany de zao. Ouattara de anisan'ny filoham-pirenena natanjaka taty Afrika nanomboka taty amin'ny taona 2012 ary nitoana ny communauté internationale ary nanana ny fahefana rehetra ary nampatanjaka ihany koa ny Côte d'Ivoire satria azo lazaina fa nisy continuité ihany niraisina taty amin'ny Houphouët-Boigny zay filoham-pirenena Côte d'Ivoire ivoiriana taloha. Fa te hitazona le teo-karena sy le tanjaky Côte d'Ivoire am'izay na inona zany lay ambon'le fanjakana sy le ambon'le mpitondra de mametraka foana hoe tandrazany ty tsy maintsy arovana. Fa finalement
betsaka amin'ny problème socio-économique Côte d'Ivoire, manana problème na grande mine Côte d'Ivoire, manana problème na resaka diplomatie Côte d'Ivoire. Nataony natsony Henri Konan Bédié, filoham-pirenena teo aloha, natsony Laurent Gbagbo zay voavy nanao exilé politique. De iny niona tamin'ny lakamisy iny de niaraka nanao fanambarana. Laurent Gbagbo tsy vitako moa nandefa an'le vidéo, fa Laurent Gbagbo mihitsy namaky an'le fanambarana izy telo mirala. De aveo nilaza président Ouattara zay président en exercice fa hoe hotohizana le fionana. Eto ny endrika extraordinaire ihany izy fa atao matetetika le izy ahafahana mijery ny tombotsoan'ny firenena zay tsy maintsy handraisana sy enona an'reto olon-dehibe reto. Nefa mafy zany ady ny fanandrina ny Alassane Ouattara sy Laurent Gbagbo zany. I Bédié moa teo ampovombony teo ihany, Henri Konan Bédié. Zany ny zavatra nitranga zany. Ary tamin'ny fifidanana farany teo anisany nanitrikitrika ny fomba mampanao tsinety nataon'ny Ouattara i Henri Konan Bédié. Ary mbola nieritreritra ny saika iverina. Zao mandeha ny adevitra na 20 taona ary hoay Gbagbo de hoe mety ho averina ndray eo amin'ny fitondrana i Gbagbo. Ny any amin'ny firenena afrikana zay resantsika zany fa tsy voatery makany Europe tsika, fa mahatsapa ny olona rehefa bloqué, rehefa tsy maintsy hitsinjo lavitra amin'izay de izy filoham-pirenena mihitsy amin'izao fotoana izao no niantso any Gbagbo, no niantso any Henri Konan Bédié ndao ifampiresaka tsika. De nikatroka tao nandritry ny adiny vitsivitsy tao izy telo mirala hoe tsika no mitatana an'ity fanjakana ity, ianareo ny teo aloha za taty aoriana, zao ny zava-misy aina amin'ny firenena, ndao alamina ny tanàna, zao ny zava-misy de nanaiky. De reo izy telo reo izy telo reo hitatsika reo na mafy be ary Ouattara tsy maintsy niresaka tamin'reto satria fatany fa mandalo le fahefana, satria fatany fa tsy tia nompotika le Côte d'Ivoire zay manana tanjaka ratokarina amin'izao fotoana zao, satria fatany ihany koa fa zava-dehibe ny fametrahana zany fampihevanam-pirenena zany. De nanao endrika concertation kely tsotsotra izy telo le mpitondra fanjakana, le numéro 1 tany Côte d'Ivoire amin'ny fandimby. Zany natao hoe fahendrena, zany natao hoe fitantanan-draram-panjakana, zany natao hoe homme d'état. Mba lesona ty tsika ho zarainy zany hoe azahoaizany zany re ny zava-misy eto Madagasikara. Mbola manana filoham-pirenena tsika ireo, rony teo aloha mbola velona soma tsara, ray mitondra amin'izao fotoana zao. Ataoko anaty fonoteny zany adevitro zany, ahatonga saina ny hafa, ahatonga saina mpitondra fa io fahefana io mandalo ary tsy azo anaovana endrika hoe tena tsy ho refesy mandidy sy tsy hiala eo mandrakizay fa ny tantara miverimberina foana. Ary efa niainana teto amin'izay fandalovan'izay matetika ratsy fitotona na matetika mivoaka ihany varavarambe, fa zao mba voary kely fotsiny anatina adevitra na somary mbatonotony ny fomba fahafahan'ny olona zany mampatsiahy ny zavatra nataony ho an'ny fomba tsinety. Ka iny trangany Côte d'Ivoire tamin'ny lakamisy 14 juillet iny de tsy tsika ho resahana anatin'izany ny hoe ohatrohatran'izany ny demokrasian'olona, ohatrohatran'izany nefa manomboka fisainana afrikanina tonga saina rehefa tsy mahomby de miantso ny teo aloha ifampidinika. Fa tsy mbola manao fisirizirikevitra hoe zay mahavita azy, zay manana ny fahefana, anay mpitandro filaminana, anay ny fitsarana, zay manana vola, zay manana media. Na de efa tsisy nininona mandeha tsony ary amin'izao fotoana zao de mbola te hiseho eo anatrehany rehetra ihany hoe mahavita azy, nefa zay fanapahan-kevitra am'raisina midona ny rindrina, midona ny poto, mienjera ny natsikafina foana. De zany no tiantsika ho zaraina. Ary fantatsika tsara raha ho an'izay mpanara-bavao manana problème Côte d'Ivoire sy Mali, satria misy miaramila ivoirianina maromaro ampolony bloqué ny Mali amin'izao fotoana zao. Zany koa tsy vitany Ouattara mamahany zany de tsy maintsy mivahana miaraka am'reto filoham-pirenena teo aloha reto. Zava-misy zany
mba tiatsika ampianarana ny sasan'izay mieritreritra fa manam-pahefana satria tsy mora mitantana ny fanjakana zany de dikan'izany fakana lesony zany ary fitondrana ihany koa fahendreny zany eo amin'atrehan'ny tantara sy ny zava-misy eran'izao tontolo zao. Eny ary efa etako aiketo ny député Alain Ratsimazafy zay voafidy teny amin'ny distrika Natsimondrano a maromaro ny adevitra zay ny fampiresahany député Alain Ratsimazafy de eto indray aloha tsika amin'izao fotoana zao a misaotra ny député Jeria misaotra ny namana avy any Nosy Avaratra commune Nosy Avaratra niaraka tamintsika teo de miarabanao député. Miarabanao namana faniry ary manatitra ihany koa ny araba ho an'ny vahoaka malagasy izay manaraka ny fandarana na ny eto toerana na ny any ivelany. Eto de mamela anao faniry miaraba sy makahery ireo zandrizanaka izay miatrika ny fanadinana baccalauréat manomboka tamin'ity andro an'io ty mba avita soa izany fanadinana zany izy ireo ary hoeniky ny tsodrano mba ahafahana mifantoka tsara ao anatin'izay fanadinam-panjakan'izay. Marak'izay ihany koa de mirary soanao namana faniry amin'ny ianao zay hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana nefa mbola ao le fahavononana amin'izay hoe andraikitra sy adidy amin'ny fanatanterahana ity fandarana miara-manonjy ity de akasitrahana ny fahavononana ohatrany ary mirary fahasalamana onao ihany koa ny tenako. Marina tokoa ny voalazana teo ary maromaro ny lohahevitra zay tiana horesahana raha ny ataontsika hoe nambaranao farany teo de hoe zavatra nitranga tany Côte d'Ivoire rehefa antsoina hoe sofianatra rehefa hita fa mandalo fahasahiranana amin'ny firenena ahina no mety isina krizy lavareny amina firenena anankiray rehefa fantatra fa antony mety tsy fankazahoana hevitra na ihany koa tsy fahampiana ao anatin'izay fifandraisany samy tompona andraikitra zay ny olana dia zava-dehibe reny endriky naseho an'ireo mpitondra tany Côte d'Ivoire reo na ny ankehitriny na ny teo aloha amin'ny lafiny hoe ilaina no fampiresaka ary ilaina ny fanolotanana amin'ny fampandrosoana ny firenena fa na ny FFKM ary mbola hitantsika eo moa ny fanambarana zay ataondrareo rehefa aveo de miantso amin'ny fifampiresahan'ny mpanao politika zay indrindra zava-dehibe zay ary miantso ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy mba ifanometanana zany amin'izay le hoe aleo ny firenena no jerena ny tompontsoan'ny firenena no imasona satria dia hita sy tsapa ny kiondalana zay lalovan'ny firenena amin'izao fotoana zao ny hoe ilaina ny mandray fanapahan-kevitra amin'ny tompontsoany rehetrarehetra zany hoe ararotina izao fotoana misy atsika amin'izao fotoana zao mba isiny lay atsotsika hoe fametrahana an'izay famelana raha ohatra ka misy ny fahadisoana ary ihany koa idiratsika amin'ny hoe fihavanana fifanomezan-tanana mba ho tompontsoan'ny firenena. Antenaina moa zany amin'izao fotoana zao no hoe andraisan'ireo ray aman-dreny-mpiangonana anjara mavitrika satria na izy ireo aza de nitondra n'izay endrika fanambaran'izay ary misy mihitsy ao napetrany hoe fanairana zany hoe fanairana ireo tompona andraikitra isatsokaziny eto amin'ny tany sy ny firenena ary any amin'ny andalateny faraparany any izy de mametraka an'izay le hoe ilaina ny fifampiresahana amin'ny fanatonana satria dia zavatra maro no efa nandalitra eto amin'ny tany sy ny firenena ary miafara foana zany amin'ny alalan'ny dinika amin'ny alalan'ny latabatra boribory ka ataoko angamba fa fitaratra anankiray ao aty Afrika reny zavatra nitranga tany Côte d'Ivoire reny mba isiny zany fifanantonana zany amin'ny tompona andraikitra eto toerana na ny ao anivo fanoerana na ny ao anivo fitondrana mba hikatsaham-baolana ho an'ny Madagasikara satria tafalatsaka lalina loatra ny ataontsika hoe olana misy sy ny fahasaranana misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka iarahana manao zany ny fikaroham-baolana zany de fa antso ataonay foana ety anivon'ny fandarana eo ihany koa indrindrindra ny ety anivon'ny fanoerana hoe les concertations nationales aza atao amban-javatra re io raha te ampilamina firenena isika menakafa tsetratsetratraritra ihany namana faniry ho alefa ny tahireo mihitsy le izy député Alain Ratsimazafy raha efa vonona de
aloha tonga de resantsika miaraka le izy député Alain tsy mazafy satria misy zava-dehibe misy ny tao anatin'le fanambarana zay nataon'ny FFKM miandry an'le sary manko tsika io fanambarana tamin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana jolay zany hoe tamin'ny zoma lasa teo zany ile fanambarana somary ratsiratsy kely ny fomba hitantsika azy aloha zany am'le resaka sary io am'poka le izy fa eo amin'ny andalana telo angamba ny raisitsika député Alain tsy mazafy andalana telo aloha amin'ny farany zany de satria ny ery ambony moa zany fanazavana ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena zany ny amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny sisa zany fa misy andalana telo zany manomboka le hoe isaorana ianareo fanjakana any amin'ny ezaka efa ataonareo am'izao vidim-piainana miakatra zao zay ny nanaovana azy fa zao am'izay ny tenenina mbola mampirisika anareo anefa izahay hijery vahaolana mahomby amin'ny fiahina ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka saka diplomatika be misy le langazy nampiasainy ny tenenany azy hampihena ireo fandaniana sy hetsika tsy mitondra vokatsoa fa mba hampiroborobo ny vokatra eto atoerana sy fitrandrahana ireo arena-kibony tany sy hanamora ny fivezivezen'ny tsenam-barotra ahafahany malagasy rehetra misitraka feno izany rehetra izany zava-dehibe mihitsy zany ny hoe hampihena ireo fandaniana sy hetsika tsy mitondra vokatsoa inge le oeraoera ny resantsika tamin'izay tsy le hoe foto-drafitrasa tsy mitondra vokatsoa amin'ny vahoaka le izy fa tokony anao famokarina anaty tsapan'ny FFKM zany de mipase message ny FFKM makany amin'ny fitondram-panjakana de eo amin'le andalana eo ambanin'izay de hoe ny FFKM de miantso ny rehetra mba samy andiny tena manoloana ireo andraikitra tokony saniny eto eo amin'ny sehatra misy azy avy halaviro ny fifampiatsiana fanamarina tena ny fifanenjehana satria tsy mitondra vokatsoa ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy zany vahoaka izay efa miaina ao anaty tebiteby sy fikorotana-tsaina farany am'izay zava-dehibe ty andalany ty efa nyteneny député Alain tsy mazafy tamintsika teo ny amin'ny hoe koatsona ny rehetra na ianareo eo amin'ny fitondrana na ianareo zay tsy ao anatiny isika vahoaka rehetra mahatsiaro ho manana andraikitra sy manan-kevitra amin'ny famahana ny olam-piainana ny vahoaka mba hifanantona sy hanolo-kevitra ary fampiresaka ao anatin'ny fihavanana hiara-mientana ho famahana izao olam-piainana eno tsara mampikaikaika ny valala be mandry izao ka hiara-hiezaka hikatsaka ny fiombonana ho an'ny vahoaka malagasy mba tsika mandrakariva ny eny tompo de ny filohan'ny FFKM nanosiny izany zava-dehibe nambaran'ny FFKM député Alain tsy mazafy tena miantso mihitsy izy am'izay hoe tena ataovy le fifanantonana hanolo-kevitra fampiresaka ao anatin'ny fihavana zay nge le concertation nationale tadiavin'ny mpanohatra de mandondatabatra io tao aoriana ny volony Europeana miteny hoe concertation inclusive de miteny ndray ny FFKM am'izao fotoana zao mifanatona fanolora hevitra mifampiresa ao anatin'ny fihavanana fa tsy tavavoaka le raharaha satria ao anatin'ny olam-piainana mampikaikaika amin'ny valala be mandro ozy izy zava-misy am'izao fotoana zao de anjara ny fitondram-panjakana député Alain tsy mazafy mandray am'izay tandrifiny am'izay mbola iziriziry ve efa varavarany dehibe io concertation nationale io na fikaonan-tom-pirenena satria misy zavatra mila vahaolana vahana ary misy adevitra mila atao ary tsy maintsy atao eto amin'ny firenena satria betsaka loatra ny zavatra manahirina n'le firenena de naka ohatra tsika député Alain tsy mazafy iny tany Côte d'Ivoire iny mafy sady matanjaka le Ouattara ary nanana ny fahefany rehetra ary mbola vita ny briguer ny 3e mandat zay tsy ao anaty constitution nahodiny le constitution fa zao misy limite le fahefany de niantso izy an'ilay filony dimbiasany teoloha Henri Konan Bédier sy Laurent Gbagbo to rangaha lamina ny tanàna fiandrianam-pirenena le tombotsoa amin'ny firenena sy ny vahoaka le vahoaka potikato le vahiny tafiditrato le grande mine atsika misy mandroba am'izao fotoana zao be da be de ndao arovana le tanindrazana
zay le endriky le fahefana zay le endriky le fihavana depitena raha tsy mazafy zay indrindra mantsy nefa nataontsika taritresaka teo aloha na manafaniry ny hoe aiza ho aiza ny fahatongava-tsaina ny mpitantana ny firenentsika am'izao fotoan'izao satria matoa ny FFKM efa manao antso avo am'izao fotoan'izao ny irisona am'izay fifampidinehana sy fampiresahana zay a de efa samy mahatsapa ny rehetrarehetra fa mikatso ny firenentsika ary ahina mihitsy aza sanatria ny vavaladiny lelany sy ny hoe fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara tsy fanekena ny zavatra iainana satria efa tena miatra amin'ny isatokantrano ny olana zany am'izay lafo ny fahefa-mividy a mihoatra amin'ny vidim-piainana zay miakatra zay eo indrindra mantsy no anapitsika na manafaniry hoe raha ho an'ny FFKM manokana ange efa maro ny traikefa nananan'izy ireo tamin'ny lafiny hoe fandaminan-draha raty eto amin'ny tany sy ny firenena mbola manana ihany koa tsika ny CFM zay atao hoe miantoka an'izany resaka fihavanana zany mitandro an'izany fihavanana zany eo amin'ny samy malagasy ary mijery zay fomba rehetra amin'ny hoe inona ny mba ilamina ny tany sy ny firenena ka ataoko fa andreakinana daholo ireo voalaza teo ireo amin'ny fitadiavana lalana amana ny olana eto Madagasikara amin'ny fampiombonana an'ireo hevitra tsy mitovy na ihany koa lanjara politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena mba hamoaka zavatra iraisana io moa zany dia takina eto foana zay hoe zava-dehibe loatra zany fiandrianam-pirenena zany ary tsy avelatsika ho raraka tany akory ireo rany malagasy zay niady tany aloha tany mba ho firenena antenaina fa handrosy Madagasikara ka ny alantsika tao anatin'ny fanjanahana mba hidirantsika amin'ny fahaleovan-tena ka ny fahazahoantsika fahaleovan-tena tsy hoe andeha hampahatrana indray akory fa hikatsahana mandrakarivany zay le hoe ahoana ny anavotana n'ity firenena ity mba ho any amin'ny fandrosoana ilay firenena malagasy raha ny zavatra hita mantsy am'izao fotoana iainantsika zao dia lasa saina ihany ny tena hoe toa vao maika ame mikorosofahana hatrany ilay firenentsika raha jerevantsika mahakasika ny resaka fiditsoloka zay atao hoe efa ny aina an'izay tsika zay zao tao anatina andidina ny herinandro teo zay nisy zavatra somary nahavariana ihany moa zany ny fihetsiky ny mpitondra indrindra ny filoham-pirenena satria misy fanamariana zay azo omenantsika zany mahakasika an'izay nisy ny fionan'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo atao hoe solotena ny mpitatitra teny amin'ny lapam-panjakana teny avoloha zany tapaka tao anatin'izany fa 900 ariary ny frais ozytsika zay zany ny voaka tao zany ny fanapahan-kevitra andro vitsy taty ariana rehefa mivorindray reto solotena mpitatitra reto de nandray an'iny fanapahan-kevitra 700 ariary iny na ny 900 na ny 700 tompoko de samy marary an'le voaka malagasy ny manefa zany indrindrindra ho an'ny maromaro an-trano no tsy maintsy mivoaka ny trano isan'andro zany hoe tsy maintsy andofre isan'andro isan'andro amin'ny mandroso sy miverina amin'ny famonjena asa na famonjena fianarana sy ny sisa sy ny sisa ny tena nahavariana de ny hoe maninona ilay filoham-pirenena no tsy ahitateny manoloana ny fanapahan-kevitra ireo ICTU ireo ohatra zany hoe tsy manana ny fahefana ve mahatsiaro tsy mahavita sy tsy mahafe andreo rafitra eo ambany ve sa inona ny zavatra nitranga tao anatin'izany fivoriana zany so de fa nisy ihany ny fifampiresahana teo mahakasika an'izay frais valonjato zay matoa mangina tsy miteny ilay filoham-pirenena anisan'ny zavatra fanamariana faharoa ihany koa ny hoe ny zavatra nambaran'ny filoham-pirenena amin'ny hoe tsy maintsy hiakatra ny vidin'ny solika eto Madagasikara dia noho ny fiakarany vidin'ny solika maneran-tany andro vitsy tao aorianan'izay nefa tadiditsika tsara tamin'ny 17 volana jolay raha nisy ny talehan'ny kabinetra ny présidence raha niakatra sy ny vahiny tamina fahita lavitra anankiray de napetrany tsara ny antony na tonga ny fandraisana fanapahan-kevitra
amin'ny hoe tsy maintsy ekarany viditsolika eto Madagasikara dia nitsindriny tsara ny hoe nohony ny trosa an'ireo compagnie pétrolière eto amintsika zay tsy voaloha izay mitetina 550 milliards d'ariary amin'izao fotoana izao no antony tsy maintsy andraisana an'izay fanapahan-kevitra amin'ny fampiakarana viditsolika izay. Ny tianambara zany dia zao ny hoe inona ny tena mariny ilay zavatra nambaran'ny filoha ve sa ny ambaran'ny talehan'ny fadidinan'ny republika talehan'ny kabinetra. Zany na dia ao anatin'ny androm-panjakana anankiray ara dia ahitantsika ny tsy fitoviana ny zavatra avoaka sy ambara amin'ny vahoaka malagasy. Azo resahana zany no hoe sao dia lalovina amina communication ary tsika vahoaka malagasy reto hoe sao dia efa nisy zavatra efa tapaka ary tany aloha tany fa ankehitriny dia aseho reny kisarisary reny mba handaminana ve ny sain'ny vahoaka malagasy sa hanaronana ny tena marina ao ambadik'izay. Anisan'ny taitra ihany koa mantsy ny filazan'io talehan'ny kabinetra io no hoe raha tsy mandray an'izay fanapahan-kevitra zay ny fitondram-panjakana amin'ny hoe fampakarana amin'ny vidin'ny solika dia hahatratratra any amin'ny 1200 milliards ariary ny mety ho trosan'ny compagnie pétrolière zany raha atambatra mandra-pahavy ny faran'ity taona 2024 ity. Zay no marihana ihany koa fa teti-bola anankiray izay mampiodina na ministera manodidina ny 30 izany vola 1200 milliards d'ariary zany. Amin'izao fotoana izao zany dia nametrahan'ny filoha Rajoelina safidy tsara tsika ao anatin'ilay izy hoe naleony hanetsina an'ilay trosan'ny ireo compagnie pétrolière ireo fa tsy mijery izy an'izay le hoe inona ny mba mety ho zakany reto vahoaka malagasy reto miatrika ny fiainany andavanandro. Ary faharoa ihany koa dia hoe aty amin'ny vahoaka malagasy zany no miantoka an'izay le hoe fandoavan'ny fanjakana trosa ho an'ireo compagnie pétrolière io noho ny tsy fahaiza mitantana mariako tsara satria raha nahay mitantana ny mpitondro hoe tsy tokony izy zany trosa ngeza be zany ho zakaina amin'izao fotoana izao ary amin'ny alalan'ny fampakarana amin'ny viditsolika zany zay miantra mivantana amin'ny vahoaka malagasy no hanefana anytrosa amin'izao fotoana izao. Zahay ataoko angamba fa tsy rarina raha ny zavatra iainana zany amin'izay le resaka hoe tsy fahaiza mitantana mpitondro ray no ibabeny ny vahoaka malagasy rehetra trosa zahay miopapana amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izany moa dia amafisika foana le hoe efa nisy ange ny fanapahan-kevitra noraisina tao anatin'ny LFR iny amin'ny fampidinana ho 500 isan-jato ny tany TVA zay ampiarina amin'ireny karazana solika ireny eto Madagasikara. Zany hoe efa misy lelavola zany zay tokony hiditra amin'ny sampanarahany etra amin'izao fotoana izao dia tsy afaka miditra fa mba hitsonjovana an'izay fiakaran'ny viditsolika zay kanefa dia mbola iny hitatsika iny ny elanyelam-bidin'ny viditsolika teo aloha sy ny ainana amin'izao fotoana izao. Feany dia zao ny hoe raha ny aina tao anatin'ny herinandro tsika namana faniry amin'ny fizakany ireo fianakaviana tsirairay amin'ny fandehanana amin'ireo taxi be sy ny fampiasana ny tomobile manokana ohatra na ny hoe voiture ampiasain'ny olona andavanandro reny zany privé reny dia tsisy zay tsy mikaikaika manoloanany tsy fisin'ny atao hoe lanjan'le vola malagasy itsony miohatra amin'ity viditsolika sy ny frais zay tena hoe tsy maintsy mivoaka isan'andro amin'ny tokantrano tsirairay. Ka fotoana amin'izao fotoana izao zany mba tokony hijery ataontsika hoe vahaolana fanampiny ny fanjakana ary anisan'ny resahany teo anivon'ny fanambarana zay nataon'ny FFKM moa zany zay hoe tokony hojerena ny vahaolana fanampiny amin'ny fizakany malagasy zany amin'izao fiakarany vidim-piainana izao fa tsy hijanona fotsiny amin'ilay atao hoe fanapahan-kevitra zay efa misy amin'izao fotoana izao zany fitondram-panjakana fa tokony hikaroka vahaolana na mesure d'accompagnement marimarina kokoa mba ahafahan'le malagasy kely zany mba miaina amin'ny fiainana andavanandro fa tena efa tsy hita intsony lalakale ary napetrany tsara tao anatin'izany fanambarana zay hitantsika teo zay fa
vahoaka miaina na tebotebo izy izy ny vahoaka malagasy am'izao fotoana ary ao anatin'ny fikorontanatsaina no iainana dia inona moa zany ny ataontsika hoe endrika fitsinjovana ataon'ny fitondram-panjakana ny vahoaka raha izany zavatra zany no iaina ny isa-tokantrano am'izao fotoan'izao na manafane ty resaka solika ty manko zany tena averimberitsika matetika mihitsiny mba ho fantatry ny mpanaraka mpijery hoe bien vahoaka malagasy de tena raha tsy mazafy ny amin'ny hoe tokony hosaly fanjakana zany tena hamme am'izay le structure de prix am'izao fotoan'izao ny antony mahatonga atsika iteny an'izay zany ahafantaratsika marina hoe ahoana na ohatrinona na amin'ny fomba ahoana no hitatana ny fanjakana malagasy miaraka amin'reto compagnie pétrolière reto zany izay solika eto Madagasikara zay misy dikan'izay ahoana resahantsika zay de misy dikan'izay hoe ny amin'ny fomba hitatana sy ny ohatrinona resahantsika zay satria mizara roa izy io zany ny ray voalohany de hoe any amin'ny fototra iangany zany solika zany de mbola le dolara ny adevitra de tena raha tsy mazafy fa une fois io vao tonga ato Tomasina de fa ariary ny adevitra de manomboka any amin'ny fotony zany ny amin'ny hoe le baril mividiny ohatriny ny oviditsika ary raha nampiakatritsika le mbola stock teo aloha ve io de stockena sa efa baril efa solika vaovao nafarana zany ny ao massa mila manazava an'izany ny ministèran'ny angovo mila manazava amin'izany zay mireprésente amin'ny fanjakana de tsy tokony ho afen'ny compagnie pétrolière zany satria ny antony mahatonga antsika resaka an'izany de zao ny vahoaka malagasy satria tsy volan'ny fanjakana fa volam-bahoaka io vola efaina amin'ny compagnie pétrolière io ka tsy tokony pepona sy badona fotsiny zany le vahoaka hoe raha ohatra ka tsy nampiakatritsika ka tonga hatrany amin'ny farany taona io de ho 1200 milliards d'ariary ny tsy maintsy hoe fahitsika zany hoe 6000 milliards de FMG fa tsy ampy zany fanazavany zany fa mila atao mazava tsara l'izy hoe izy mandeha any amin'ny fomba andehanany any mandeha makaiza ny commande ataon'le compagnie pétrolière ary rehefa mandeha le commande fantatsika fa prix fob io le fob de averitsika hoe free on board zany hoe tsisy frais io rehefa tonga amina toerana anankiray zay ma free on board azy de io le dolara zany iny le pétrodolara le resahana mandendeha any ambadika any satria pétrole vidina amin'ny dolara de iny misy fotoana iny mandendeha ny ambonin'ny sambo eny iny ambony ranomasina eny fa rehefa mandeha ny commande de arakaraky ny commande mandeha de arakaraky ny tsena isanandro koa io ny fiakatra fidiny io baril io de ny OPEP mamaritra amin'izay de any zany tsika ny mila mahafantatra tsara satria mazava ho azy mbola tsy ao anatin'izany prix fob zany ny assurance sy ny transport ny tondrana azy adevitra any fa rehefa mandeha koa io de mbola jerevanao anatin'izay de tena tsy mazafy le hoe prix CAF ny fob tafiditra ao anatin'izay ny transport ny fret maritime sy ny assurance sy ny sisa iny zany tsy idiratsika iny fa mila mazava tsara hoe ohatrinona marina moa ty prix ana baril zay vidiny ny fanjakana vidiny compagnie pétrolière ty zay varotana ny fanjakana malagasy makany amin'ny vahoaka fa zao ny zavatra tiatsiko resana satria tsika manko mitady an'le structure de prix misy message de solo kely le structure de prix tadiavintsika eo anatin'izay de zao satria aza donona rehefa tonga eto Madagasikara io raisitsika ny Tomasina de tsy maintsy mbola misy frais any douane satria efa nariary izy amin'izay fotoana zay ohatrinao anatin'izay ny alain'ny fitondram-panjakana malagasy tsy maintsy mbola misy ny frais de stockage ao ka ny galana terminal Tamatavy no mitahiry an'io tsy maintsy misy ny transport massif ao zany hoe miala ao amin'ny galana terminal Tamatavy io makany amin'ny logistique pétrolière zay hametrahana azy mbola transport sy transporteur no mitatitra amin'izay
fa rehefa aveo koa nisy ny transport sur vente, zany hoe miala any amin'ny dépôt ny logistique pétrolière makany amin'ny station de service samihafa député Alain Ratsimbazafa. Fa ankoatran'izay de mbola misy le TVA PP, zany hoe taxe sur la valeur ajoutée des produits pétroliers. Ohatrin'ny zany raha keo adevitra ny resahantsika io, satria mienany an'ilay compagnie pétrolière, fa ny vola miditra amin'ny fanjakana misy manque gagné zany, au lieu de 20% lasa 15%. Efa zava-dehibe iny 5% iny ho an'ny fitsinjarana sy fandaminana ny vola anatin'ny fanjakana. Fa zao koa mbola misy redevance koa io, zay mbola makany amin'ny OMS, makany amin'ny fer, fond d'entretien routier, makany amin'ny environnement. De ao anatin'izany rehetrarehetra zany mbola misy maro zany le gérant eny anivon'le station an'ilay mpizara na mpivarotra an'le solika. De zany rehetrarehetra zany satria zany misy prix à la pompe tsy maintsy jerena, de eo am'izay zany le mpanjifa am'izay no mifatratra azy, satria ny mpanjifa eny amin'ny station service zany no tsy maintsy mandoa am'le marge le elanelany, le izy niala avany am'ilay hoe nanafarana azy le fopy sy le izy tonga eto Madagasikara de mbola misy tsinjarana ino moa zany, tsinjaram-bidy be da be, zay nge le hoe fandaminana eo amin'ny vidiny. Zay nge le tadiavintsika député Alain Ratsimbazafa. Raha ohatra ka nisy ny fiakarana ty vidy solika ty, le structure de prix taloha ve ny mbola ampiarina sa manana structure de prix vaovao? Fa mifantatra fotsiny amin'ny communication de hoe niakatra 300 ariary ny pétrole lampant, niakatra 500 ariary ny super carburant, niakatra 400 ariary ny gasoil. Non, ny super carburant 400 ariary de ny gasoil 500 ariary. Fa tsy isy fanazavana mihitsiny. De le elany elam-bidy zany, iny tsy maintsy karoan'le fanjakana am'le vidiny aty am'le tena izy sy le vidiny aty amin'ny prix à la pompe fantondratsika fanazavana zany. Fa zao be loatra koa ny anjara amin'ny fanjakana alainy ao anatin'izany adevitrany. De ohatra zany zao resahantsika ao anatin'le structure de privé le fer, satria ny tokony izy mbola ao zany, lalàna ny nametraka an'izany. Ko maninona tsy mahitsitsika asa mivaingana ataon'le fond d'entretien routier, satria isaky mividy lasantsy de tokony misy vola mirotsaka makany amin'le fond d'entretien routier na fond routier am'izao fotoana zao. Sy ireo rehetra redevance mifanaraka am'izay, surtsika fa ny OMS mahazo ny anjara, rehetrarehetra mahazo ny anjara. Any ela izy député Alain Ratsimbazafa hoe mba omeo an'le tena transparence le mangarara le voaka malagasy. Fa tsy fahananao fotsiny zao hoe de tsy maintsy nampiakatra fa raha tsy nampiakatra ny tovana ny troso kenao no mitondra eko. Nareo nge nampanantena fa manana firenena zay efa ifampiresahana de mahita vidy mora. Nareo no milaza fa nareo zao no mitondra de zay tianareo anaovana azy le izy. Rehefa niodikodina teo tsy mahita vahaolana de tsisy hevitra tsony, fa tsy maintsy ampiakarina satria mety hitovana 1200 milliards d'ariary le izy, mitovy amin'ny teti-bolam-panjakana na ministère 30. Ka tsy mirarahana zany le vahoaka. Fa maninona n'le vahoaka tsy maintsy mifantatra an'le izy mameno mibanga ao anatin'izany, satria tsy vola n'le mpitondra fanjakana fa volam-bahoaka io marge io. Député Alain Ratsimbazafa zany no manahirana amin'ity raharaha ty, ary tadiavintsika foana le hoe voay mangarahara amin'ny structure de prix io, ary vidy barila vidiny ohatrintsika ary aviaiza. Sa mbola tsy resaka pirate somaliana sy ny sisa sy ny resaka zavatra maro, satria resaka teknika zany tsy tiako ho ampidirina lalina ao anatin'ny saitsika le izy, fanjaran'ny fitondram-panjakana manazava amin'izany. Fa le izy tonga avany Tomasina mandra-pahatonga eny anivon'ireo fantsifana, zay no itondrako fanazavana teo député Alain Ratsimbazafa. Misy anapiko kely an'izay na manafaniry mahakasika n'ity sehatra hoe trosa zay ananan'ireo compagnie pétrolière ny fanjakana, zay araky nambara teo de hoe 550 milliards d'ariary izy am'izao fotoana zao, ary raha tsy asina ny fiakaram-bidin'ny solika de mahatratra hatrany amin'ny hoe 1200 ariary hatramin'ny farany taona. Zany hoe ao anatin'ny 5 na embolana farany zany de manodidina ny 600 milliards d'ariary eo ny
ka azotsika kay moveny moa ny ilazana an'izany sa ny elanelana zay azotsika manoloana an'izay fampiakarana ny vidin'ny solika zay. Ny tiako ambara de zao ny hoe nisy fotoana nge nidina vidin'ny solika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena namana faniry tamin'ny taona 20 sy ny 20 zay tany ho any amin'ny 50-60 dolara tany ny baril tamin'izany fotoana zany ahoana no tsy nahafahana ny soroka zavatra be deabe zany satria raha ao anatin'ny ambolany tsika mahita 600 milliards ariary tao anatin'ny roa taona nefa tsika nidina ny vidin'ny solika tsy nikitikitsika tsy nampidinitsika ny vidin'ny solika teny amin'ny pompe zany fa de nitazomina tamin'ny prix tamin'ny zay nisy teo. Ary teo aloha député Alain Ratsimbazafa tsy hoe manapaka ny tenao fa manampy ananatsika manko ny tableau 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 fa nandramako nalefa teto zany fa arakaraka ny fiakamidin'io vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena io de manaraka an'izay ny teto Madagasikara ary ny talohany 2008 ara de zay misy manaraka an'izay midiny io de midina ariary 5 midina 20 midina ariary 10 miakatra io de miakatra 520 ohatrohatry zay le izy fa ny eto amintsika zany na maika midiny io de député Alain Ratsimbazafa de mitseo eo foana le prix de milazo maty antoka ny compagnie pétrolière maty antoka le fanjakana le volana efa tsy hita lo zao mbola miendrika mihitsy aniorinany tsy maintsy hanovana hoe enquête parlementaire tony raha tony fa tsy milaminy tony député Alain Ratsimbazafa. Izay ny antony ilazako aminao hoe misy fanabadona atsika malagasy ihany ataon'ireo mpitondro rehetra raha manoloana an'izany zavatra zany izy ihany ane namoaka ny taremarika io na manafaniry hoe raha mandrapaviny farany taona de 1200 milliards d'ariary ny trosan'ny pétrolier zany hoe apakarina le vidin'ny solika mba hahafahana manefa dikan'izay zany mahita an'io zany tsika 600 milliards d'ariary eo anatin'ny ambolana ahafahana ikovrena n'le trosa am'ireo compagnie pétrolière ka naneniny tsika tao anatin'ny roa taona zay le tena tiako amafisina zay nidina ny vidin'ny baril teo amin'ny tsena iraisam-pirenena no tsy nanana tongony na atao hoe nanana réserve zany ahafahana ny équilibré an'io resaka vidin'ny solika io zany ka zay mba tonga atsika hoe ohatry manabarabara atsika malagasy ihany izao zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena zao am'izao fotoana zao misy zavatra tsy mangarahara mihitsy eo am'izay lafiny fitantanan'izay fa misy zava-miafina ao zay ataotsika hoe andrasatsika ny hitondrany reo tompona andraikitra anivon'ny OMS sy ny anivon'ny gouvernement fanazavana amin'ny vahoaka malagasy satria mampieritreritra ny zavatra sala am'izany namana faniry. Eny ary ninitsika nitondrana fanazavana iny fa iny mbola tsy mety tapitra fa mbola ezaka hitondra fanazavana tsika zany satria ny fanjakana zany de manazava ny amin'ny hoe ity zany mila manana version officielle hozy ny filoham-pirenena hoe tsy azo hitovirana tamin'ny volana avril rehefa tonga teo ivato izy ny fampiakarana amin'ny vidin-tsolika noho ny ady any Ukraine sy Russie fa le communication nampiasaina indray tateoriana de zao isavovona be ny trosa raha ohatra ka tsy mampiakatra tsika de eo zany tadiavintsika hoe ay zamreo marina teny anankiroa reo ny tena marina mila version zay foana nge le tadiavintsika ome version officielle le vahoaka tsy azo hitovirana fampiakarana vidin'ny solika noho ny fiakarany tsena iraisam-pirenena point barre ou bien tsy azo hitovirana fampiakarana vidin'ny solika raha tsy zany dia misy trosa be misavovona ho an'ny fanjakana malagasy ho an'ny firenena am'le compagnie pétrolière misy dikambe zany fizy mipoiritsika teo zay mba tena hitondra le version officielle satria zany no problème an'le fanjakana tsy fahampiny le mangarara de manao endrika communication de inona le zavatra mampime atao député Alain Ratsimbazafa lasa miverina any amin'ny taona 2000 lasa miverina any amin'ny tamin'ny andron'izao de zao mividin'ny solika sintsisy ka ianareo zao no mitondra mekisy excuse s'accuse mampangatenonareo raha vao manilika ny tsy fahombiazanareo any amin'ny hafa zay nge ny oabolam-bazaha zany ny oabolam-bazaha fa tsika moa raha miteny an'izany député Alain Ratsimbazafa mba en connaissance de cause ihany hoe eny ny tena marina
efa be loatra le pression mahazo azy an'le fitondram-panjakana de tsy maintsy niditra tamin'iny lalana iny maraparana antsika rehefa aveo fa tsy afaka hitazona ela deputé Alain Ratsimazava satria manana lera saky resaka momba an'le zava-misy amin'reto solombavam-bahoaka reto satria misy resaka kidnapping any Ambatondrazaka voatonona ny vadina solombavam-bahoaka adevitra be zany misy olana zay olona nanaparitaka video mamoa fady voatonona ny solombavam-bahoaka anatin'izao fitondrana zao miaradia amin'ny fitondrana nantranony no voatonona fa nyereny zany olona zany betsaka ny adevitra zany tamin'ny faran'ny herinandro misy adevitra mivoaka ihany koa ny mitambazotra sosialy ihany ny amin'ny hoe be ny tanàna mitaraina fa tsy naray an'le CLD na siady amin'izao fotoana izao de voatonontonao ny solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fitondrana tokony resaka andreo tsika fa le fotoana tsy ampy dia tsy afaka resaka andregna amintsika androany fa maraparana antsika azy aloha zany deputé Alain Ratsimazava de hoe anao hetsika lehibe ny RMDM amin'ny sabotsy izao de miantso ny olon-tsotra miantso ny fikambanana miantso ny antoko politika miantso ny syndicat reo rehetrarehetra zay matsiaro fa mila mijoro mila sa de eny amin'ny macrobiolirika zany araky ny spot zay nalefa ny RMDM moa zany mahakasika andrina le hetsika fanavotam-pirenena ary tena mila fijoroana mihitsy satria efa betsaka reo nanontany rovina ahoana ny fomba hijoroana fa anaiky an'izao foana ve inona ny tokony ataon'ny olom-pirenena tsirairay avy de anjara ny rehetra zany no fandrimbona famondrona fa atsika moa mbola ezaka ny hiantso anjareo anivon'ny RMDM malalaka ho anareo fa niokevitra eto anivo miara-manonja MBS Radio Mada tongava maneho hevitra manamafy amin'ny hetsika fanavotam-pirenena zay totosaina amin'ny sabotsy 13 Jolay io misy namana avy any amin'ny faritany maromaro ny antso teo no amin'ny hoe zay dia ho avy hanatrika an'izy io misy avy any amin'ny district avy any amin'ny commune samihafa satria tena hoe aim-bahoaka raha-pireneny ty de tsy maintsy resahany zany rehetrarehetra zany de anovantsika zany ny antso anivon'ny RMDM malalaka ny fandarina fa atsika zany mitondra fanazavana bebe kokoa momba nyty hetsika fanavotam-pireneny ty ka io zany de ny olon-tsotra ny fikambanana société civile ny syndicat ny antoko politika mpitarika politika rehetrarehetra na aiza sehatra misy azy dia amin'io sabotsy io mifankahita zany araky ny antso ataon'ny RMDM deputé Alain Ratsimazava raha ohatra mbola misy anamafisana faneho-kevitsika teo marina tokoa fa mbola betsaka ny tiana horesahana ary na ny loha hevitra ary de hitatsika fa mbola maro ny tsy voalaza na izany na tsy zany nefa dia ametrahantsika fisaorana era-po era-tsaina itsika zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'ity andro an'io ty ary mametraka ihany koa ny atao hoe veloma mahafinaritra ho antsika namana faniry sy ireo teknisiana ary tsika vahoaka zay nanaraka ny fandarana tamin'ity an'io ty eny ary de rapitsy moa zany 20 Jolay de miandritsika ny didim-pitsarana momba ny nidonia Nosy Belleville de andrasantsika tsara hoe inona ny zavatra ivoaka zany satria zany de hoe raha zay napigadra azy de niaraka tamin'ny namany de nilazaina fa fikambanan'ny Ziola na association des malfaiteurs ny zafiny fotsy zany zay anisa miaro ny tany zay nijoroan'izy ireo de anaovan'ireo avoaka Nosy Belleville fijoroana zany andrasana amin'izay didim-pitsarana rapitso zay embolana zany nahazo azy ireo dia mbola mandeha ny adevitra moa zany ny mikasika izay satria mandeha foana ny fampiakarana samihafa zany na inona zavatra mety hitsanga dia ataontsika hoe ilaina angamba ny deputé Alain Ratsimazava zay hoe karazana fifanomezan-tanana zay ohatran'izany koa ny raharaha Clémence Rarnerina dia eo am-piandrasana ny raharaha mahakasika ny Clémence ihany koa zany tsika mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo zay manao fijoroana amin'izao fotoana izao ny nidonia moa zany mampalahelo anatin'le izy de misy fikasana amono azy raha ny adevitra sy ny vaovao mandeha zany de misy miresaka amin'izay eny anivo ny tambajotra sosialy sy ny vaovao samihafa fa tsika moa mbola mitrandraka vaovao rehefa ampitsara ny vaovao de zaraintsika le izy satria efa misy dola makota hafahafa hoa eto an-tanàny faharoa fahatelo angatahantsika de hoe mila mitondra fanazavana ofisialy ny fitondram-panjakana momba ny tale général ny Knaps eto marina vizy sa tafaporitsaka ny ivelany araky ny feo etsero mivoaka ny gazety mivoaka ny tambajotra sosialy mila mitondra n'izay fanazavana zay ny tompona ndraiky mpanjakana raha tsy le izy eto ny fanazavana raha marina le izy eto ny fanazavana
mba tsy avoritaka amin'ny vahoaka satria misy ady hevitra tsy milamina raha izay olona voafondra migadra nefa tafaporitsaka ohatra nylay a teo anivon'ny ACM teo aloha petratsika daholo zany fanontaniana zany ho toizantsika rehefa malalaka amin'ny fotoana fa efa tery moa fotoana dia hanaovantsika ny veloma finaritra ho an'ny mpanaraka mipiendray ho amin'ny fandarina miara-manonja ho an'ny rapitso solomam-bahoaka sy vahiny hafa indray miaraka amintsika fa dia makasitraka hanyrina makasitraka hany namana avy any Anosy Avaratra ny député Géry Randriambolaina ary ny député Alain Tsimazafy Avaradrano sy Atsimondrano niaraka tamintsika tamin'izao marain'izao dia misaotra ihany koa ny teknisianina MBS sy ny Radio Mata napita ity fandarina ity makasitraka tompoko. Fialambe ho amin'ny fanavotam-pirenena. Fialambe ho amin'ny fanavotam-pirenena izay karakarain'ny RMDM ao amin'ny kianja Macrobe Rivotra ny sabotsy 13 Jolay 2024 manomboka amin'ny 7 maraina. Antsona sy anasana anao mpanohana antoko politika mitovy hevitra syndika fikambanana sy société civile samihafa hiatrika izany fotoan-dehibe izany tongava mary aranavitra firenena masina ny tanindrazana